Lafim-baovao hafa indray kosa tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ny tetikasa izay mikasika ny fitantanana amin'ny parkina izay mampiasa ny fitaovana manaraka ny toetrandro antsoina ihany koa hoe eurodateur. Ny orinasa Easy Park izay orinasa malagasy no miara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra ao anatin'izay tetikasa lehibe izay. Claudia Rasotsan sy Mami Rasamoily. Tombananao enety isan'andro ny fiara mifamezivezy eto an-drenivohitra. Miakatra ny tany fifamezivezen'ny fiara, ny foto-drafitrasa nefa tsy afaka hitarana ka ilaina ny fandaminana sy ny fanatsarana ny fitantanana ireo toerana fiantsonan'ny fiara. Analakely, Antaninarenina, Antsahavola sy Tsaralalàna no toerana anombohana ny tetikasa andrana izay ampiasaina ny eurodateur. Ny commune urbaine Antananarivo sy ny société Easy Park mazava azy no mpiara-miasa ao anatin'ny zany projet zany. Ny société Easy Park dia tsara azavaina ihany koa fa orinasa malagasy izy io ary ny ao anatin'ny fifanarahana dia misy fehim-potoana izay nifanarahan'ny commune sy Easy Park iarahana miasa ao anatin'ny projet io rehefa tapitra ny fiaraha-miasa ny fehim-potoana io dia omena ny commune urbaine Antananarivo manontolo ny fitaovana izay ampiasaina ao anatin'izy. Ny tanjona voalohany indrindra dia ho fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Faharoa manaraka an'izay ho fanatsarana ny fampidiram-bolan'ny commune urbaine. Anisany ihany koa fandaminana ny tanàna, fandaminana ny fifamoivoizana ary anisany tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny tontolo iainana, ny fanatsarana ny lafiny ara-pahasalaman'ny mponina ihany koa satria raha ny fahasarotan'ny fitadiavana parking eto Antananarivo no jerena indrindra aty amin'ny centre ville dia anisany mitarika stress ho an'ny mpampiasa n'izany parking zany izy dia zany anisany tanjona ao anatin'ny zao fametrahana ny fanavaozana fitantanana ny Antananarivo zao akoatra ny fametrahana ny teknôlôjia vaovao izay anisany mampitovy atsika eto amin'ny renivohitra Madagasikara amin'ireo renivohitra amin'ny tanàn-dehibe maro mandrerana an'izao tontolo izao. Amin'ny ity volana janoary ity no anombohan'ny tetikasa andrana. Amin'ny fiandohana izay dia isy ny hôtesse izay anoro ny fampiasana ny parking sy ny fitaovana antsoina hoe eurodateur ho an'ireo izay mijanona eny amin'ireo toerana fiantsoanana voakasika izay. Raha ny fantatra dia tsy hisy intsony ny parking réservé. Ankoatra ny tarif standard moa dia isy ihany koa ny tarif ho an'ireo abonné. Mitondra fanovana ny tetikasa izay mitaky ny fandraisana andraikitry ny tsirairay mba ho fandaminana sy ho fanatsarana ny tanàna.